Fahatanterahana mandritra ny 2 andro etsy amin'ny DLC Anosy ny fakan-kevitra mandidina ny lalàna vaovao izay mifeny soltanina ny code pétrolier ny tanjona moa dia ny handinian'ny anteny mera-pirenena ny volavolan-dalàna makasika izany ao anatin'ny fivoriana ara-potoana izay ho tanterahana ny volana meo avy izao zany amin'ity taona ity. Ny lalàna vaovao apetraka mikasika ny soltany dia tokony ahafahana misitina bebe kokoa ireo mpampiasa vola. Solon-tendram-panjakana, orinasa mpitrandraka, fiarahamonim-pirenena dia samy mandray anjara avokoa amin'ny atrikasa hoentina kana hevitry ny mpiantsehatra samihafa amin'ny resaka soltany. Efa nisy moa raha ny fantatra ny fionana niarahana tamin'ireo mpamatsy vola raha tsy laza afa-tsy ny avy ao anivon'ny banky iraisam-pirenena. Efa ela ny tokony nanovana ny code pétrolier izay tsy mifandraika intsony amin'ny zava-misy eto amintsika raha ny fanamariana izay noentiny tale jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny arena kibonitany ny soltany. Efa nanomboka tamin'ny taona 7 no efa nanomboka mijery mikasika ny code pétrolier ity mieritreritra hoe efa tokony hanova amin'izay. Tao anatin'ny tamin'ny 7 niarana tamin'ny misy projet moa zany niarana tamin'ny gouvernement norvégien dia ny projet All for Development dia tarina amin'izay misy moa ny crise teto amin'ny firenena nanohy ny asan'ny zavatra io ny misy ankehitriny miaraka amin'ny ministera miaraka amin'ireo mpiara-monina izany hoe aoriana izao asa anio izao dia isy no synthèse ny travaux izay natao teto ho jerena mba ahafana zany mamoaka code pétrolier mifanaraka amin'ny toetrandro. Tiako tsindrina ary tena zava-dehibe ity code pétrolier ity dia miverina fa mba ahafahantsika mametraka climat d'affaires attractif misy hetry ny fitrandrahana eto Madagasikara nefa indrindrindrindra koa ho amin'ny tombotsoam-pirenena zany hoe tout en veillant aux intérêts nationaux. Izay zavatra izay matetika somary manahirana mametraka azy nefa mino fa raha ny fandraisana anjara mavitrika ireo mpiara-miombina dia ho mora foana ny ahitan'izay. Tokony ampidirina ao anatin'ny code pétrolier vaovao izay moa ny politika ankapobeny fanjakana sy ny drafim-pirenena ho an'ny fampandrosoana ary omena lanja manokana ihany koa ny fitantanana mangarahara. Amin'izao moa dia miisa 3 ireo bloc pétrolier ka ny 9 dia offshore ary ny 17 kosa dia onshore ary mpandraraha na opérateur 12 no voakasika amin'izany.